RMDM diaspora tsy sany andrajoelona ifanatrehana. Aviation civile de Madagascar miandry karama roa volana. Fivria MEDEF tsy tokony nakany ny vilo raha tena nanana ampopo. Topolasy topoko vavy ankafaliana sy ampitiavana hatrany ny tsodiako ny tokantranonao amin'ity arivany alatsinainy 7 amby roapolo aogositra 2 amby roapolo sy 4 arivo ity. Tonga sondra ianao tanatin'ny fampalalam-baovao ka manasanao ampanajana sy ampitiavana tenako anaraka izany hatramin'ny farany. Ny vavaony sosialy avetrany nanantanteraka etsika fanairana manany olana mianjady amin'izy ireo androany ny mpiasa eo anivony ACM tetsy amin'ny fiboterany etsy Tsimbazaza nanao ny fanadidina Yando Miaratina sy Andry Rakotomalala. Misedra olana goavana izay mila fanarenana sy famelomana faranjaingana amin'izao fotoana izao aneo anivony orinasa pitaterana ACM na ny aviation civile de Madagascar misedra olana goavana eo anivon'ity orinasa ity ankehitriny satria dia tao anatin'ny 2 volana mpiasa maherin'ny 500 sy 900 no tsombolana nandray karama maro ihany koa ireo atrosa izay tokony hotrany ity orinasa ity amin'ireo sampandrarafa izay efa mananika hatrany amin'ny 10 miliara ariary anoany. Sarpiary zay amin'ity orinasanay ity sarpiary zay amin'ny asanay ary raha sanatsika voasazy Madagascar tsisy 1 million de touristes ao avy eto zany eto fa miara voasazy miaraka aminay daholo ny opérateur rehetrarehetra angamba tsy izay ny tanjona satria mamelona fianakaviana maro io. Ny zay manko sous tutelle anankiroa technique ministère du transport finance ny resaka ravarabola zany dia efa tsy maintsy ny finance no afaka mamaly an'izay fa misy resaka calcul be zany izy à partir n'izao ariary fotsiny dia efa couvert ny dépenses de fonctionnement de l'aviation civile satria miezaka mihitsy zany zay tsy hiditra tany amin'ny grève amin'ilay hoe misy conséquence ihany le izy eo anivony sehatra iraisam-pirenena fa rehefa tsy henoina kosa zay dia tsy maintsy miroso amin'ny grève ihany. Olana moravana zany izy dia zay mampalahelo fa naninana hatramin'ny mois de mai dia indrasany efa ty amin'ny préavis de grève vovana ny olan'ny aviation civile. Ny grève zany zay miprivilégié foana ny dialogue dia zay moa le hoe rehefa tsy henonareo dia zay vao tena hoe anajanona tanteraka ny asa zay. Azo lazaina hoe fa nivata amin'ny ampany olana sedran'ireto mpiasa ireto nisy mantsy tamin'ity androany ity ny fifampiresana sy ny fifampijiniany anerahan'izy ireo tamin'ny ministra tompon'andraikitra saingy ilain'izy ireo kosa ary angatan'izy ireo ny fanatanterahana ireo fampanantenana no lazain'ny ministra ireto farany. Eo amin'izay lafam-baovao izay hatrany dia mpiasa maro no tsy mbola misitraka ny fiahina ara-tsosialy eto Madagasikara. Nitondra fanazavana mahakasika ny antanatohatra tokony atao ny teo anivony randrana sindikaly tamin'ity androany ity. Mbola Yando Miaratina sy Andry Rakotomalala hatrany. Zo fototra tokony hositrahan'ny mpiasa rehetra ny fiahina ara-tsosialy. Maro anefa no tsy mbola misitraka izany ankehitriny. Misy eo amin'ny endrindrony zava-misy anan'ireo mpiasa ka hitondran'izy ireo fitarainana matetika raha ny fanazavana nentiny teo anivony randrana sindikaly na ireo mpiasa tsy soratana mihitsy na misy ireo angalan'ny orinasa vola kanefa tsy tonga ny amin'ny knapy sakory. Endrika hafa no tokodinana ny volan'ny mpiasa izany raha nambarany. Ny lalàna mihitsy no goragoraka mampahazovany ireo orinasa tsy anaradalàna. Tsy ampina tsy misy mihitsy ny famatorana amin'ny fiara-miasan'ny CNAPS sy ny inspection de travail amin'ny fanerena ireo orinasa anao izany. Manana zo hitoroka ny mpiasa, antony lehibe ijoroan'ny sendika. Ny antony dia zao, tsy dia tena matotra zany le fiara-miasa ny CNAPS sy ny inspection de travail. Satria ny CNAPS tsy afaka maniry an'le mpampiasa tsy manana fahefana tena hoe aniry be an'le mpampiasa izy zany. Fa ny inspection de travail nefa manana fahefana afaka manao an'izay fanereny zay. Dia izay zany mitodika ny hoe tokony ahoana filazana zany hoe tokony manatona ny inspection de travail zany ny CNAPS dia manao an'izay hoe reto ny orinasa manome an'le orinasa reto le orinasa izay tsy mandrotsaka n'ilay cotisation ny hoe efa nalaina tany amin'ny karama. Zay ny ray zay. Ny ray indray dia le hoe
tsy misoratana mihitsy le mpiasa zany reo ne le ka mitranga am'izao fotoana zao dia eo zany tsika mpiasa mazava loatra tsy maintsy makaty amin'ny syndicat izy dia ny syndicat zany no manao an'iren'le fitakiana eny amin'ny knapsat reto ahoana momba nyity ka nyreto olo reto dia nefa hatramin'izao aloha na maniry aza ny syndicat dia ny knapsa zany tsy afaka maneva dia mampilaza fotsiny any amin'ny mpampiasa izy hoe ianareo tsy nalohan'ity mahoana ny momba nyity dia manaova déclaration ka zay zany hoan'ny amin'izao moa zany misy an'le fanavaozana ny fehezan-dalàna ny asa io dia isan'ny ampidirina antitra ao anaty mihitsiny zany momba ny fahefany ny inspection travail tena manery avy hatrany ny orinasa mba handrotsaka an'ireny sy apiditra affiliation an'ireny mpiasa ireny zay zany zavatra azo atao amin'izao aloha ka raha mpiasa nangaty amin'ny syndicat zany dia ny syndicat no manery avy hatrany manao fitakiana zany zay ihany aloatra amin'izy le lalàna mihitsy ny antsika no tsy tena afaka tsy contraigné mofo lazatra dia manjary lasa ohatrany mahazovana be ny mpampiasa ao anatin'izy nefa fantatsika tsara fa raha tena mijerina izy zany tsika dia efa fanodikodonam-bolo zany mila mafisina araka izany lalàna mahakasika ny tokony isitrahany mpiasa ny fiahina ara-tsosialy raha nao mafisiny teo anivo ny randrana sindikaly io raha teo ihany koa no ahafahana mamaritra ny tena isan'ny mpiasa eto Madagasikara. Fanamoaka fanambarana kosa ny tranombarotra Shoprite izay nilazany fa hiala eto Madagasikara sy any Ouganda raha toka efa nisehatra tamin'ireo firenena voalaza ireo nandritra ny 20 taona mahery. Raha tsy aivina nanomboka tamin'ny taona 2000 no nanokatra magazay 10 tany Ouganda ny Shoprite, ny taona 2010 kosa no nanokatra magazay 10 teto Madagasikara. Raha ny fanazavana dia isan'ny antony ialany ny Shoprite eto Madagasikara ny fitotongany ariary ny olana amin'ny famatsina entana ary ny farefony fahefa mividy eto Madagasikara izany. Raha ny taremarika farany tamin'ny taona 2020 dia nampiasa olona manodidina ny 1,400 sy irahetsy amina magazay miisa 3,000 manerana any Afrika ity tranombarotra afrikana tatsimo ity. Kosa ny fiarana amin'ity ariva ity dia zava-dehibe ary ankina ny fampandrosoana ny sehampiarina fambolena sy fiompiana eto Madagasikara. Nitondra ny heviny ahafahana mampiroborobo izany ny mpahay-toekarena Andriamatoa Hugues Ratsanson raha niresaka tamin'ny miary Iando Miaratiana sy Andra Kotomalala tamin'ity andro an'ity. Manodidina ny 20% ny Malagasy dia mivelona amin'ny sehampiarina fambolena sy fiompiana avokoa. Mitana ndraikitra goavana ary miantoka fivelomana sy fampandrosoana ny firenena araka izany io sehatra io. Misedra olana goavana nefa mitantsamina izao fotoana izao. Ankoatra ny tsy fampiny ny fitaovana enti-mamokatra, mangony fotsiny ny faratsin-dalana sy ny tsy fandriam-pahalemana. Maro araka izany ny fanatsarana sy fanarenana tokony atao raha nambara ny mpahay-toekarena ampiroboroboana ity sehatra ity ahafahany tantsamy velona fa indrindra isy ny fahafitatena ara-tsakafo eto Madagasikara. Dia ny zavatra voalohany tokony atao dia tena manao politika ny sakafo. Izany hoe ny ministera amiko tsy ministera ny fambolena sy fiompiana izany fa ministera ny sakafo. Dia le zavatra ao anatin'izay le politika resahana izay dia ny zavatra voalohany dia fampihenana ny elanelana eo amin'ny atendrenivohitra sy any ambanivohitra. Izay tsy maintsy sedraina voalohany ao anatin'ilay politika. Fa rehefa mivaza zay elanelana me makadiry eo amin'ny atendrenivohitra sy any ambanivohitra dia mazoto mandeha mamboly ny olona. Fa tsy tafavoaka raha ohatra hoe mbola mimahantra ny le tambanivohitra. Tokony atao izay ahatonga an'ilay olona tamanany amin'ilay toerana anaovan'ny fiompiana sy fambolena. Ny mahatamana azy dia izao hoe mahita vola ampiasaina izy, mahita ny masom-boly azony ampiasana izy. Misy miaramila manodidina azy, miaro azy amin'ny fanafihan'ny olona sy mifangalarana ny zavatra vokariny rehetrarehetra. Dia hitany eo amin'ny manodidina azy eo daholo. Ankoatra io, zava-dehibe ny sy ny fotodrafitrasa mifanaraka amin'ny filan'ny tantsaha-mpamokatra. Raha no mafisiny ity mpahay-toekarena ity hatrany, indrindra mahakasika ny olona ny rano. Ka ino zao ny rano? Ny rano zany. Tsika zany amin'ny fotoana cyclone tsika misy rano be dia be. Fa amin'ny fotoanan'le maintany tsika amin'le asotrantsika tsisy rano. Dia ny zavatra atao voalohany ny fotodrafitrasa fetreretika dia atao izay anaovana lac artificiel amin'ny andro izay isian'ny rano be dia be.
dia alefany amin'io laka artificiel io ny rano dia sady tsy tondraka zany ny toerana rehetrarehetra tsisy tondra-drano fa rehefa avy eo kosa tsika manana rano sady ampiasaina amin'ny électricité no ampiasaina amin'ny fambolena no ampiasaina ho rano fisotron'ny olona izany zavatra zany no tokony atao fa tsisy afa-tsy io ihany ny rano raha ohatra te hambolitsika sy opy. Araka izany tokony atao vaindohan-draharaha mihitsy ny famahana ny olana menjady mahakasika ity sehampiariana fambolena sy fiompiana ity raha tiana izy tsy ny fampandrosoana eto amin'ny firenena. Eo amin'izay lafy vaovao izay hatrany dia misy trangana aretina mahazo ny omby mbola tsy fahita hatramin'izay ao amin'ny commune Marifangady district Anarivomamo amin'izao fotoana izao. Toy izao ary ny fisehoan'izany trangana aretina izay raha ny voalaza. Malaikomana ny biby tsy misakafo, tsy misotro rano ary miama rehefa maty ilay omby dia mivonto be ny fony ary tsy ara-dalàna ny tovany. Mifindra sy mahazo ny omby maromaro izy io amin'izao fotoana izao. Rehefa jerena ny lelany dia feno bibikely mandrakotra azy ka na izandreo tantsa alana aza dia mbola mitombo hatrany. Ina ary atahorana ifindra amin'ny olombelona ihany koa ity aretina ity raha ny voalaza hatrany. Manoloana izany dia mitaraina ireo ponina ary miantso ny tompona ndraikitra mba hijerakaiky ny zava-misy. Raha tsy aivina dia anisany aretina nahazo ireo biby mpifiompy toy ny omby, ny ondry, ny osy, ny valet du rift izay efa nandringana omby maro izany. Vaovao ny trangam-piarahamonina avy any Antsirabe kosa indray dia nisehona trano goavana tany Ambomena any Antsirabe tsy nanana tsara fanahy tamin'ny tolakandro ny asabotsy lasa teo. Trano iray no kilany afo tamin'izany fotoana izay. Nisetroka be nivoaka no nanaitra ny manodidina ka teo vao samy mikorompaka ny rehetra. Nanampitrotraka tamin'ny fiparitaha ny firetana ihany koa ny fisiana rivotra malefaka nitsoka. Vokany lehilahy lehibe iray no mahita ao amin'ity trano ity izay nentina tany amin'ny mpanao ody may avy trano moa. Kely ihany koa ny fananana azo raisina. Saika lasa lavena avokoa ny ankamaroan'ny entana. Samy manana ny filazan'ny mikasika ity vonan'ny seho ity ireo olona tany antoerana. Atao ireo laza fa etanol no ny atombohan'ny afo ary ihany koa tao ihany koa ireo teny fa avy amin'ny alalan'ny gaza no natonga izany. Mbola olana goavana ho Antsirabe hatramin'izay ka hatramin'izao moa ny tsy fananana mpamonjy vona ka dia miantehitra amin'ireo orinasa lehibe hatrany rehefa misy ny famaizana tahaka izao. Rehefa tsy afaka nefa ny entan'ireo orinasa dia jerem-potsy ny afo. Tamin'ity indray mitoraka ity rano tamin'ny tatatra no nitohanana sy natondraka ny fokon'olona tamin'ny trano izay nirehatra ity saingy tsy nisy vokany akory izany. Rindrina sisa nijoro. Manoloana ny zava-misy dia manaitra ny sain'ireo mpitondra any an-toerana amin'ny fametrahana mpamonjy vonina ao amin'ity tanàna Antsirabe ity hatramo ireo mponina ao Antsirabe. Eo amin'ny vaovaon'ny fanatanjahantena dia tsy afaka nandeha niazo any Japon tamin'ny ora farany i Aurélie Faravavy. Ora vitsy mialohan'ny fiangana no notenen'ireo tompona andraikitra avy eo amin'ny ministera i Aurélie Faravavy sy ireo délégation tokony hiaraka aminy fa tsy afaka miazo any Japon indray noho izy ireo ny tsy fisian'ny antoka avy amin'ny kompani mpitateraka izay hitondra azy ireo any amin'ny fiverenana izy ireo any aty an-tanindrazana. I Aurélie Faravavy moa no solotena tokana saika isolotena any Madagasikara amin'ny jeux paralémika izay atao any Japon amin'izao fotoana izao. Eo amin'izay vaovaon'ny fanatanjahantena izay hatrany dia nanomboka omaly alahady ny andro voalohany amin'ny fifananana elita fédérale 1 izay niovanarana hoe Autopel top 20 tetsy amin'ny kianja Maki tetsy Andotam-pianaka izany. Tao anatin'ny kianja feno hipoka no nandavon'ny ekipa ministera amin'ny fahasalamana 3FB ny tanoran'ny Anosy Bemlalao na ny tamma izany. Tena toerana nanao ny fanetadiana Rambitso Versitraka sy Tahirinaina Ranarnirina. Lavon'ny ekipa ny fahasalamana ny ekipa ny Anosy Be resin'ny 3FB tamin'ny 17 no 14 ny tamma ny atateraka ny lalao nandritra ny fizara-potoana voalohany isadimy no enina no nentin'ny ekipa Rotota ny ala sasatra. Teo amin'ny fizara-potoana faharoa dia nampiasa ny tombony ara-batana eo amin'ny 3FB Arsène no natonga baolina miisa 3 tao anatin'ny fidirana faharoa raha toka tokana monja ho an'ny tamma.
Ny fananana tombony arabatana sy ny akingana eo amin'ireo mpilalao no tombony nentin'ny 3FB nandavonany mifanandrina tamin'ny io io. Ratsy fanomboana ny tanorana Anosy milalaona ny taminy izay voavonjy ny fifaninanana repêchage mba tsy latsahana any amin'ny Elite 2 kanefa dia tsy maintsy ny andro ny fizara-potoana faharoa vao tena hita soritra fa azon'ny 3FB fandresena. Toy izao kosa ny voka-dalao hafa tetsy amin'ny kianjan'ny Maki lavin'ny USI Coupe Andotapenaka tamin'ny isa 5:30 no 7:30 ny FBM be masoandro. Noho izay fandresen'izay dia ny USI Coupe Andotapenaka no isolo-toerana ny Knaps. Nomontsany ny ekipan'ny Savonnerie Tropicale koa ny 15 avenir Andotapenaka tamin'ny isa 5:30 no 2:30. Niondrika teo anatrihan'ny TFM Akasina teo amin'ny isa 7:30 no 7 ny JST Ambondrina. Nanambara moa mpikarakara fa tomombana ny fikarakarana ny hetsika ary voaja ireo fepetra sakana samihafa. Malagasy dia tsy maintsy misy fepetrarana izay pirenena dia miezaka manaraka an'izany malagasy dia tsy maintsy fisian'ny mpitandro filaminana ny fipetrahan'ny ambulance amin'ny malalao dia tsy maintsy tokony misy lalao rugby satria fantatsika lalao rugby malalao mahery setra dia raha misy zany ny mila an'izay soins d'urgence évacuation dia fa tsy maintsy tokony vonona zay hitantsika misy ambulance. Ekipa roapolo no ifandrombaka ny amboara izay mizara anatina vondrona efatra. Rehefa vita ny lalao andreo vondrona dia ireo efatra voalohany no tafiakatra amin'ny dingana mpavalon-dalana ka ireo roa farany kosa dia midina any amin'ny Fédéral 2 amin'ny tampilalaovana manaraka. Eo amin'ny vaovao maresaka iraisam-pirenena dia niova paikady vaovao ary zareo Afrika Atsimo manomboka ny farany herinandro lasa teo anamorana ny fanentanana ny olona hanao vaksiny fanefitry ny valan'aretina coronavirus. Nambitso Sitraka sy Tahirinen. À côté de cette station de taxi sud-africaine, des dizaines de personnes viennent se faire vacciner. Mba hahamora ny fanentanana sy hanalana fahasahirananareo olona mila manao vaksiny fanefitry ny valan'aretina coronavirus dia nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana ny Afrika Atsimo fa atao akalamanjana ny toerana ahafahana manao izay vaksiny izay ka kendrena ny ametrahana izany eny amin'ireo toerana be olona sy maro mpandalo. Ny farany herinandro teo izao dia tetỳ akaiky ny toby fiantsonan'ny taksi no nametrahana ny toerana nahafahany daholobe nanao vaksiny ka voasarika koa ireo mpandalo te hisitraka ny vaksiny fanefitry ny valan'aretina coronavirus. Mampiena ny fivezivezena sy ny fandaniam-potoana milahatra ny fisian'ny toerana fanaovam-vaksiny ety an-dalana hoy nambaran'ity raim-pianakaviana ity. Na dia izany aza dia arahina hatrany ireo toromarika omen'ny mpitsabo toy ny fakana aina mandritra ny 5:30 hatramin'ny 30 minitra ohatra rehefa avy navita ny vaksiny. Ezaka lehibe izao ataon'ny fanjakan'izao hoy nambaran'ity tanora ity manampy ny fampitana sy ny fanentanana raha toy ny fahitana ny fahavitriandreo olona hita manao vaksiny ity ka tsy misalasala ny tanora izay mandalo mila manao vaksiny manantona avy hatrany. Mba hialana amin'ny fiverenan'ilay andian'ny variant izay efa nandripaka olona maro tany an-toerana moa no nandraisan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka izao fepetra izao. Efa nahita ny trangagoavana raha teo ireo mponina tao Afrika Atsimo ka tsy nisalasala nanatona nanao vaksiny avy hatrany tetỳ akalamanjana raha ny fanazavandreo mpitsabo mitantsoroka ny fanaovam-vaksiny. Ny pejy mavaon'ny politika dia miandrandra mafy ny iona amin'ny filoham-pirenena Andrajoelina any Frantsa ny RMDM diaspora amin'izao fotoana izao. Tsikaritra nefa fahosatra ny atanterahana ny fiainan'io noho ny tsy fahasahian'ny filoha Rajoelina hiatrika izany. Nitondra ny heviny momba izany indrindra moa androany Pasteur Edouard Tsarame, Germain Menjanary sy Toky Ramarola. Fantatra izao fa ministra miisa 4 no miaraka amin'ny Rajoelina any Frantsa amin'izao fotoana izao. Ny ministra Patrick Rajoelina, ministra Ndrarambahiny, ny ministra Andry Ramarson, ny ministra Joël Randriamandranto ary ny ministra Sophie Ratsiraka. Nanao etsika fanohanana any Rajoelina ny pomba azy tao Île-de-France ny zoma lasa teo. Ny sabotsy raikitra ny tao Montpellier izay nataon'ireo malagasy monina any antoerana mitaky ny fametrapeelana ny filoham-pirenena amin'ny fitantanana ny firenena. Ny fanontaniana mipetraka atreto dia ny hoe ahoana no mety andraisan'ny Rajoelina ny kiana ataon'ny RMDM any Frantsa. Raha ny vaovao azo aloha dia tsy sany atrika ireo RMDM diaspora ireo ihany Rajoelina. Raha ho an'ny filoha-hevitry ny RMDM eto an-toerana Pasteur Edouard Tsarame dia nambarany fa akanosana no miseho amin'ny filoham-pirenena amin'ny tsy fahasahidy miatrika ny etsika ny mpanohitra ao Frantsa ireto. No mafisy ny tipanao politika ity no sady mpitondra fivavahana an-trano moa fa malagasy ireo ka tokony hoenony
ary ny fanilikiliana ireo RMDM diaspora ireo dia midika mazava ho tsy fahazakany Andry Rajoelina demokrasia ho iatrany ny nambarany. Tsy isy mpanohitra maneran-tany ka itsitsy mpitondra amin'ny tsy mety ataony ary no amafisiny nandritra ny fampiresahana taminy fa tsy itsitsy ny Andry Rajoelina sy ny fomba fitantanana izao mihitsy ny RMDM manerana izao tontolo izao ka na hoaiza no alehany dia itsoratra ny RMDM iaro ny tanindrazany sy ny fireneny ho iatrany Pasteur Edouard Tsarame. Raha ho an'ny RMDM ao Frantsa kosa dia fantatra fa tsy afaka ifanatritava amin'ny Rajoelina mihitsy izy ireo. Mazava ny valiteny tamin'ny alalan'ny email avy amin'ny masivony Madagasikara ao Paris France momba ny fangatahany RMDM diaspora misy andrifaniryso Ernev sy ny ekipany. Efa nofaranana ny listra amin'ireo olona afaka hiatrika ny fihaonana amin'ny filohan'ny Repoblika ny Vaovao Mbs ny volana Aogositra izao. Izay ny valitely fa tsy misy fanazavana fanampiny. Tsy afaka anatrika io fihaonana io izany ny RMDM diaspora ary tsy tafiditra ao anatin'ny efitrano mihitsy. Raha ny fanazavana voray avy amin'ny RMDM diaspora atrany dia efa nisy ny fangatahana alalana anao fihetsiketsehana ataon'izy ireo ao Montpellier. Andrasana moa ny toy ny ity vaovao ity. Vaovao avy eto Antananarivo renivohitra kosa indray dia nandeha fataratasy eo anivon'ny tribunal administratif ny préfecture Antananarivo izay milaza fampiatona sy fanoloana mpanolontsaina ny tanàna Antananarivo renivohitra miisa 10. Manoloana izany dia nanany heviny sy ny fomba fijeriny ny mpanolontsaina avy amin'ny Antokotim sy ny mpanolontsaina ny tanàna Clémence Rarinirina izay anisany voakasika ao anatin'izany taratasy izany. Anjavandriamahefa sy Andry Rakotomalala. Miakatra ny maripany eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Nandefasan'ny préfecture Antananarivo renivohitra taratasy ny filohan'ny tribunal administratif hitana ny sorana sy hanoloana ireo mpanolontsaina ny tanàna miisa 9 avy amin'ny Antokotika i Madagasikara, mpanolontsaina iray avy amin'ny combat ary iray avy amin'ny vondrona politika IRK. Raha ireo antony voatanisa ao anatin'izany taratasy izany dia voalaza fa noho ny tsy fanatrehan'ireo mpanolontsaina ireo ny fivorian'ny filan-kevitry ny tanàna intelo ny sesy no antony fitoriana. Voalaza hatrany fa matona mpanatsoana ireto mpanolontsaina ireto dia noho ny fandiniana ny teti-bolan'ny commune Antananarivo renivohitra taona 2024. Araka ity taratasy ity hatrany dia voaraindreo mpanolontsaina ireo ny taratasy fampiantsoana azy hivory ary nandrasana ny fanazavana saingy tsy nisy valiteny mazava. Hitsaikilany mitsipaka marondrany izany fampiantsoana izany ny mpanolontsaina Tim sy ny mpanolontsaina Clémence Rarinirina. Ny ao anatin'ny lalàna mihitsy zany itatanana ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana dia indray mandeha ihany ny mpanolontsaina no mahazo mivory ao anatin'ny ray volana ary tsy mihoatra ny 3 andro. Izay tamin'ilay fotoana fiantsoana io efa nivory, efa tapitra zany ilay 3 andro. Ary tapitra koa ilay indray mandeha. Fa ny konokonona tao ry zareo IRK dia hoe andao angataka fivoriana isika dia ao anatin'io ny andinihana ny tombotsoa izay apetraky ny lalàna zany ho an'ny mpanolontsaina Antananarivo dia ozy izy zay hoe ho tanterahana amin'ny lalàna tsy misy zany dia tsy nanaiky na izy zareo raha tao anatin'io zany dia tsy nafeno isy izy 420 dia tsy tanteraka zany io ilay fangatahana fivoriana io. Fa ity moa zany nataony iray dia avainy amin'ny ben'ny tanàna dia nakaty amin'ny PCM dia natao ilay fivoriana izay tamin'ny fotoana indray tonga no ny fanajana satria olon-dehibe samy eto Antananarivo isika, samy tanàna Antananarivo dia tonga atao zay fa zay dia nanazava hoe izahay dia tonga eto noho ny fanajana ny fiantsoana. Fa zay tsy hivory satria tsy manaraka ny lalàna io fa efa tapitra lay indray mandeha isam-bolana, efa lasa indroa isam-bolana zay tsy mety zany. Raha itsika tia vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana tsy hanaraka lalàna. Indrindra fa eto amin'ny commune urbaine Antananarivo dia hoaizy ireo commune madinika rehetraretra ka Antananarivo zay tsy nanekena azy. Tsy lalàna zany. Fa nentina teo amin'ny mpanolontsaina dia mpanolontsaina 5-20 manapaka hoe andao ary zany ahemotra aloha ty dinika ity fa tsy mety. Zany rehetrarehetra zany ilay teneniko tonga ny teneniko hoe izahay manara-dalàna indray zany no toriana dia esorina ary ty ho an'ny voakana Antananarivo dia lazaina mihitsy ty. Izahay reo, izahay folomena dareo zany, reo zany le tena tsy manaiky ny zavatra tsy ara-dalàna lefa amin'ny commune urbaine Antananarivo. Zany hoe fanapotehana tanteraka teanao zany ny ben'ny tanàna manao hoe allo za ihany ny andao hitantana eto dia zay tiako atao ny atao eto mangina daholo ny conseil rehetrarehetra fa tsisy mahazo miteny zany venao atao eto Antananarivo. Zay ange tsy niara-lany tamin'ny ben'ny tanàna tsy vetsy lista reraka tamin'ny ben'ny tanàna. Zay dia ho an'ny vahoaka Antananarivo ka ninonina mety zavatra atao eto
dia tsy anaiky izay fa tsy maintsy miaro ny voaka Antananarivo izay miaro ny tanàna Antananarivo tsy anaiky lembenana amin'izay fomba rehetrarehetra sy teto hoe teto an-tanàna Antananarivo rehefa tsy manara-dalàna dia tsy ekenay. Nanamafy ireto mpanolotsaina voasaringotra ao anatin'ity raharaha ity fa tsy misy fijerevana ny tombontsoan'ny vahoaka sy ny tanàna Antananarivo ny zava-misy amin'izao fa resaka tombontsoa manokana. Tsy hipetra-potsiny kosa nefa izahay hoy izy ireo fa hiadatra amin'ny farany manoloana izao fanjakazakana ataony ny ben'ny tanàna izao. Ny zavatra tena tiana tenenina dia tena hoe le zavatra ataon'ny mpitantana ny tanàna tena hoe fananganana ady amin'ilay mpanolotsaina ny tanàna raha tsorina. Maninona kay manao an'izany? Ny fampandrosoana ny tanàna ny tokony masoana be dia be ny vahoaka mitaraina amin'ny fitantanana ny tanàna fa tsy izao kosa ny andrasan'ny ny vahoaka Antananarivo amin'ny mpitantana ny tanàna hoe enjeo daholo ireo mpanolotsaina ireo dia torio daholo ireo dia torio tsirairay. Afaka mba manona anarina ve tsika hoe efa nisy ve teto be ny tanàna ka nanao fa nisorana mpanolotsaina noho ny resaka lazaina fa absence zavatra tsy tena maivana tena hoe tsy absence tsy motivé akory motivé tsara mihitsy hoe rehefa tsy manara-dalàna kosa zay tsy afaka ny anatrika zay kosa ny manana ny vahoaka mifidy anay mendrika an'izany ataontsika hoe fanajana ny lalàna zany dia maninona moa zany zahay rehefa mba mijoro amin'izany fanajana ny lalàna zany dia zao ny atao zany foana zavatra misy eto amin'ity firenena ity ka tsy rariny zany ka zay ny teneniko hoe efa ela koa ny andrasanay an'ilay anaovany an'ilay dérapage dia tratranay izy zao fa izay kosa aloha dia hiady hatramin'ny farany amaly aloha zay an'ilay fitoritoriana fahatany atao anay io ao amin'ny TA io amaly izay satria ho zay dia olona manaja ny lalàna ary dia ho hitany hoe inona tsara ny votoatiny zany famaliana izany. Anasina araka izany ny toy ny ity raharaha ity. Fantondra ny heviny makasika ny firafitry ny gouvernemanta Vaovao izay vao nitendrena ny filohan'ny antokoteza tamin'ity androany ity. Anambarany fa ho sarotra ny inona ny famahana ireo olana tena sedrain'ny malagasy amin'izao fotoana izao. Germain Menanjanahary sy Toky Ramarla. Nafana ny herinandro voalohany nandraisan'ireo mpikambana vaovao eo anivon'ny gouvernemanta Atsay Christian. Ministra miasa 3 andro dia mametra-pialana. Ministra sy ministra lefitra mifampiantsy ankolaka mandritry ny fandimbiasam-pahefana. Efa notaterina teto fa tsy mifankahazo ny ministry ny tontolo iainana sy ny ministra lefitra misahana ny fandrakofana. Ny zava-nisy nandritra ny fandimbiasam-pahefana dia lasa mifanome fantsy ny rotonta ary samy tsy misy manaiky lembenana. Saika manana dossier maloto ny ankamaroany ireo ministra vaovao. Fantaniana mipetraka arak'izany dia ny hoe tena hitondra vahaolana ve ity gouvernemanta vaovao mijoro ity raha samy ifandrombaka ampitoerana. Tena olona tsy natao hitondra mihitsy ny Andra Joel tsy manafantatra ny réalité, vrai besoin, vrai problème fa dia manao zavatra de complaisance fotsiny izy dia lasa mizoga le firenena amin'ny entamavesatra be io dia lasa ohatran'ireny hoe ombo mahi be tandroka reny ny firenena amin'izao fotoana izao mizaka ny tseran'ny aina tsy fisina olona be dia be ao anaty gouvernemanta ve ampitombo roa avo eny vola miditra amin'ny fanjakana tsy mino zahay. Ny fisina olona be dia be ao anatin'ny gouvernemanta ve mahavaha olana ara-tsosialy ny vola no ahafahana mamaha olana ara-tsosialy ampidibola ve ireo ampidibola roa avo eny tsy mino zay fa vao maisa ho entamavesatra ao amin'ny firenena izy le olona mpitondra mihitsy nohatran'ny sanatry ny vavaladiny lela ohatran'ireny zazakely tsy mbola tiatona akory ny loha maleminy fa dia miteniteny foana sy manaonao foana ary tsy mahalala ny réalité dia tsy mifanaraka amin'le vrai besoin le zavatra ataony, tsy mifanaraka amin'le vrai problème le zavatra ataony fa dia mihoany fotsiny dia manjary zay le ataontsika hoe promesse présidentielle izay démagogie ny ankamaroany no mibahana sy andrasan'ireo olona ao anatin'ny gouvernemanta hoe tanterahana nefa zavatra tsy azo tanterahana dia lasa miravoravo tanana fotsiny ny ankamaroany aty amin'ilay départementa ministériel isan-karazany satria raha jerenao zao ny loi de finance budget hoan'ny amin'ny filoham-pirenena ambony be na enany budget sahala amin'ny aty amin'ny agriculture ahoana moa ny ahafahan'ny ministère tsirairay avy anatanteraka rehefa miena le budget arisy ahoana ny ahafahany manantanteraka programme fa le nofinofo sy revireviny filoham-pirenena ihany izay no promesse présidentielle zay no tanterahany eto fa tsy mahavahan'le olana fototra iainan'ny olona amin'izao fotoana izao. Aharitra ary ve ity fitondrana ity? Tsara moa ny manamarika
fa nanambara ny filoha Rajoelina ny alakamisy teo fa ny 700,000 ministra no fantany. Midika izany fa ny 700,000 ministra voatendry dia tsy notendreny. Marina ihany koa fa ny filoham-pirenena no tompo-teny farany izay andrafitra ny mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta satria ireto farany no anatanteraka ny vinam-piarahamonina sy ny politika amin'ny ankapobeny ny fanjakana na ny PGE. Midika mazava izany fanambarana nataony Rajoelina izany fa misy mibaiko izy any ambadika kanefa izy no filoham-pirenena. Famalona izay firafitry ny gouvernemanta izay trany dia naneho ny heviny ankoa androany ny solitena ny sojabe ny faritra Sofia Anjavandriamaefa sy Andry Rakotomalala. Napiakapeo androany ny solitena ny sojabe ny faritra Sofia mikasika indrindra ny fanendrena ireo ministra vaovao mikambana ao anatin'ny gouvernemanta. Mahatsapy izy ireo fa nisy ny fanavakavahana teo amin'ny fanendrena ireo ministra ireo ka tsy nahazo ny anjarany tamin'izany sy ireo olona akaiky ny fitondrana any amin'ny faritra Sofia. Angatika zahay monsieur le président raha mbola misy ny fametrahana membre du gouvernement vafara aza tao ankilabao zahay amin'ny faritra Sofia na ny sasantsasany namanay aza magnerana Madagasikara tao amin'ny faritra satria nahatsiaro ankilabao zany zahay ato amin'ny faritra nisy tsy nahazo lety mbo mangatika zahay monsieur le président ampitovy ologno jiaby magnerana faritra eto Madagasikara satria mbo agnisan'ny ologno nampandany anao tamin'ny toerana io zahay zany. Namafisy ndreto sojabe ny faritra Sofia ireto hatrany fa tsy misy ny fikasan'izy ireo anakiroa tany eto amin'ny firenena saingy takiny izy ireo hatrany kosa nisian'ny fitofinjo amin'ny fanomezan-danja ny faritra tsirairay avy. Farampitso kosa no anomboka ny fionnana amin'ireo mpandraharaha francophone na karakarainy ny MEDEF na ny mouvement des entreprises de France izany. Nitondra ny heviny mikasika izany indrindra moa androany Andriamatoa Radanoira Julien pahy fifandraisana iraisam-pirenena Anjavandriamaefa sy Andry Rakotomalala. Paikady ny fanjakana frantsay akana ny fony ireo firenena nozanainy no tena ambadika io fivoriana karakarainy frantsay io hoy Radanoira Julien pahy fifandraisana iraisam-pirenena. Isan'izany Madagasikara izay mbola eo ambany fifehezany frantsay hatramin'izao na eo amin'ny lafiny ara-toe-karena izany sy na eo amin'ny lafiny ara-politika. Nisy raha teo ny disadisa madinidinika teo amin'ny Madagasikara sy ny frantsay tato ato ka fomba iray hitsapan'ny frantsay any Madagasikara raha mbola matoky azy na tsisy no tena tanjona amin'ity fivoriana ity ho ny fanazavana. Dia izay indrindra zao amin'ity antony anankiray ity zao natsoina antsika hoe mba azahoana sehatra indray koa aty Madagasikara satria hitanao tsara fa lasa ohatran'ny nisy disadisa kely teo tamin'ile hoe resaka famonoana ny filoham-pirenena izy zany dia io koa resaka diplomasia sy ny MEDEF loatra ny tena ambadika fa fitondram-panjakana frantsay mihitsy hitsapany hoe alaliny rany eto Madagasikara hoe misy ve mbola hitovy ve le fandraisana taloha sa lasa narisarisa noho ny zavatra niseho iny ka io moa diplomasia natao dia samy tsara velatsy daholo na frantsay na ny gasy zany amin'ny lafiny anankiray fa tsy te-piseho hoe tena hoe misy rupture be zay manahoana raha amin'izao zavatra hoe ny frantsay ny tena mitady azo laky eto amintsika zany hoe ny patrona frantsay satria mieritreritra izy hoe efa manomboka mety mandeha tsy fitiavana frantsay eto Madagasikara dia manahoana reto fitondram-panjakana zay zao no natao frantsay io zay lazaiko teo hoe aoriana patrona frantsay io ka tena gouvernement frantsay fa reto zany paravant tapimaso fotsiny rehefa leo aloha mba nafiainana an'izay zavatra ohatran'izay. Tokony ametraka ny maizy azy arak'izany Madagasikara ho hiatrany Radanoira Julien ary raha tena manana ny ampony ny filoham-pirenena dia tsy nanisy lanja mivelively ity fivoriana ity akory. Tsara ampisehoana frantsay ihany hoe manana maizy azy koa tsika amin'ireo zavatra natao frantsay momba n'le hoe namoaka décret ho an'ny ile nosy malagasy reto sy ny sisa dia tokony raha ny eritreritra dia hoe tsara koa tsika mba mitazo amin'ny ampovotsika dia tsy nakany d'autant plus tsika efa tsy niinviteny tamin'ilay voalohany ohatra nataony Paul Kagame reny azy tena hoe rappel ny ambassadeur mihitsy ary ny ministre ny affaires étrangères teo amintsika moa tokony nanao an'izany mihitsy nefa tsy nanao an'izany teo aloha. Tsy tokony hanina fotsiny amin'ny frantsay Madagasikara raha tena hampandroso ny ara-toe-karena sy ny ara-politika isika eto Madagasikara ho hiatrany ny fanazavana. Ilaina ny fivelarana amin'ireo firenena-dehibe hafa ho izy mba tsy ho sanatr'in'izany ho maty akazy tokana eto fotsiny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena.
Faraka ny Vaovao Mbs eto Ampelantanana amin'izao ora itenenana izao dia hatreto dia mbola migrevy tsy mitsara ny fanadinana baccalauréat ireo mpampianatra voakasika ny fitsarana noho ny tsy fahazahoany tambo-karamany ny taona 2024 sy ny taona 2024. Ao amin'ny tokotany malalaky ny lycée Zafy Albert Antsiranana no anaovan'izy ireo sitina manoloana izany. Feno mpitandro filaminana moa ny faritra misy azy ireo. Marihana fa araka ny taratasy misy eo Ampelantanany dia efa nalefa ny ministera ny fampianarana ambony Trinela ny tambo-karamany nefa tsy mbola voarainy hatramin'ity androany ity. Famaranantsika ny fampalalam-baovao kosa amin'ity hariva ity dia ny fanehoan-kevitra politika mikasika ny raharam-pirenena amin'izao fotoana izao fa ihany koa ny mikasika ny lafiny fampianarana izay mampitaraina sy mampikaikaika ny ray aman-dren'ny mpianatra amin'izao fotoana izao no anisan'ny vohitra atao anatin'ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity. Mamitina amintsika ary izay vaovao izay Jessica Miray sy Tahiriny. Tsy takona fen'ny intsony fa efatra amin'izay nijoroany ity fitondrana ity mihitsy no efa nahitana ny olana eo amin'ny sampanaradia ny fitondrana. Maro amin'ireo olom-boafidy no tsy mifankahazo amin'ny olom-boatendry. Isan'izany ny solomamam-bahoaka voafidy tao amin'ny faritra Itasy. Fiatraran-kotondrasoa izay maneho ampahabemaso ary mampiantso mpanao gazety mihitsy sy maneho ny tsy fahaiza mitantana ny gobernora any an-toerana dia iandriamanana sy lofinirina mahery zo. Isany ahitana disadisa ihany koa ny solomamam-bahoaka amin'ny faritra Bongolava sy ny gobernora paritra any an-toerana. Tonga hatraminy hoe rehefa misy lanonana ka raha io ny iray dia tsy tonga ny iray. Vao nitrangana ady sy fifanasana vangy ihany koa tao anatina ady efitra tamina fahitalavitra tsy miankina iray omaly ny eo amin'ny gobernora sy ny solomamam-bahoaka ao Iorombe. Izay samy avy amin'ny fitondrana avokoa ireo. Ny olon'ny fitondrana aza tsy mifankahazo. Fomba hoana araka izany no hitantanana firenena amin'izany. Miseho i masom-bahoaka zany ady eo amin'ny samy tompona andraikitra zany. Tsy azo nalamina tany ambadika tany mihitsy vereny fa nateo naseho i masom-bahoaka ho anay aty anivo fanoerana moa dia mety aminay reny. Mety amintsika misy satria hay ahalalana ny zavatra misy marina ao anatinareo ao satria dia tsy mijanona mihitsy zany ny fikorontanana na savorivory. Eny araka ny efa nambara teo hatramina fanendrena ministra farany teo tamin'ny herin'omaly dia fantatsika tsara fa voaherinandro ange zay nitsanganan'izany gouvernement vaovao zany andro vitsy aty aoriana dia efa misy ny ministra mametra-pialana. Etiko ilazany zay hoe le teninao Andriamatoa Andry Rajoelina dia manahirana ny meno azy amin'ny hoe tsy manana droit anao eseksika nefa ny hainao mihitsy andro vitsy aty aoriana ny fanendrenao an'izany ministra zany dia efa miharihary zany esek tamin'ny fandraisanao fanapahan-kevitra zany. Ahoana moa no antenain'ny vahoaka malagasy intsony ny hoe ahita fahombiazana amin'ireo gouvernement izay natsangandreo. Nitondra ny fitaraina ny vahoaka ihany koa ireto solomamam-bahoaka ireto mahakasika indrindra ny lafiny fampianarana eto Madagasikara izay ataon'ny fitondrana anjorom-bala tanteraka. Mampikaikaika andreo ray aman-dreny ny atao hoe tena zava-misy marina satria tsy mazava amin'ireo ray aman-dreny enina amin'ireo tompona andraikitra amin'ireo talentsykolo reo dia misy mahafantatra tsony hoe tena maimaim-poana marina ve ny atao hoe fampidirana andreo ankizy ireo amin'ny hiditra hianatra atao ato sa mbola andoavam-bola ohatra ny isan'andro satria raha ny zavatra misy amin'izao fotoana izao namana fanidry dia mbola mandrotraka andreo latsakembotra ireo ray aman-dren'ny mpianatra ireo. Ankoatra ny mpitsara ny fanadinam-panjakana baccalauréat dia misedra olana mikasika ny tsy fandoavan-karama ihany koa ny mpandrarao amin'ny université any Manday Toliary. Tsy mbola nandray karama volana Jolay sy Aogositra. Ity izany zao aloha fa tsy misy mandeha amin'izay laona ny fitantanan-draharaha-pirenena na ny mitondra aza moa miady an-trano. Dia zay akoa ry tompoko lahy sy tompoko vavy netiko manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity. Isaoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany aza donona ny fandarana Global News aorin'izao fampalalam-baovao izao. Aorin'izay kosa ny fandarana dinka izay ivanenana Andriamatoa Randriamamizafy Iniasy fantatry ny maro amin'ny solona nanarana hoe akoana ary ny horonan-tsara atotry ny MBS ahoana kosa amin'ity alina ity dia mitondra lohateny hoe Master Spy. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho aminao ho amin'ny rapitso indray tompoko lahy sy tompoko vavy.